mamiratra ao anatin'ny maizina. Faly miarabanondry tonga soa atao anatin'ny fandarana ny Antanyrano ho ana razanakoto miaraka aminao. Mamiratra ao anatin'ny maizina, izay no resahantsika androany. Ny tampoka tsy mampilaza indraindray ianao mety manana projet, mety hoe hamita fianarana any ivelany, andeha hiverina aty Madagasikara, mety ihany koa hoe hanomboka asa vaovao, hanomboka stage nefa ny tsy tanteraka tampoka le izy. Lasa feno korotana tampoka ny firenena, lasa nihidy tampoka le orinasa tokony handrayanao, lasa tsy azo indray le vola tokony voarayanao fa hoe mbola sahirana indray hono le olona. Zany le ataontsika hoe maizina. Ozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny jaona voalohany toko fahadimy ihany hoe ary ny mazava ozy izy ny mamirapiratra atao anatin'ny maizina ary ny maizina tsy nahasaka anazy. Hitanao zany hoe ninona zany zavatra mitranga, mety hoe mikorotana, mety hoe misavoritaka daholo ny olona rehetra mety very hevitra daholo fa ianao rehefa manana an Jesosy ao amin'ny fiainanao, ianao tanora kristiana ianao, efa nametraka amin'ny fiainanao teo amin'ny Jesosy ianao, dia ianao le tsy voasaka an'izany, ianao le mamiratra ao anatin'ny maizina, ianao le tsy miplanina n'olona, tsy niaraka ny fihevitr'olona ny tanteraka eo amin'ny fiainanao fa ny fihevitr'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia toko faha 7:20 any hoe fa izaho manana hevitra heverako anareo izy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, dia izany fihevitra izany no tanteraka amintsika, tsy mahasakana ny fihevitr'Andriamanitra tsy ho tanteraka eo amintsika ny zavatra misy eo amin'ny firenena, na mety misy korotana azy, na mety misy zavatra simba betsaka arany, tsy hoe ny ianao no tonga amin'izany, tsy hoe ny antsika no hiatra amin'izany, satria izay le miaraka amin'ny Jesosy. Ozy izy ngeta amintsika fa zao dia ho hitanareo izy ny mampiavaka ny marina sy meloka dia manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo anazy, dia tsika le marina, tsika le nao marin'i Jesosy, tsika le manompo an'Andriamanitra, dia tsika zany le miavaka, dia tsika le mamiratra ao anatin'ny maizina. Mety ozy izy ianao hoe ka zange efa tena nisy plan betsaka efa napetrako mihitsy efa nilahadahatra tsara mihitsy, efa reto avy ny etapy, fa aveo nikorotana daholo ny tany amin'ny fanaovana visa, fanamboarana visa, ray aman-dreniko mety very asa, mety le olona nantenainao, le olona efa nieritreretinao hoe tena ty olona ty mihitsy no anampy sy hanavitra anahy, dia aveo le olona mety namony aina, mety lasa tampoka izy ohatra, dia tsy maninona zany. Eo mihitsy ny Andriamanitra ny tena te hiprouve amintsika hoe tsy miankina amin'olona ianao fa miankina aminahy, zaho mahavita anao, zaho nge manana ny plan tsy ianao tsy olona, satria izay le hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Aza matahotra ninona mitranga eo fa ny zavatra rehetra miasa mahasoa an'izay tian'Andriamanitra, dia za sy ianao le tian'Andriamanitra, dia tsika sy ianao le mamiratra ao anaty maizina, tsika sy ianao le miavaka, tsika sy ianao le tsy miankina amin'ny zava-misy, tsy miankina amin'ny hoe mety ny fiainan'olona hafa mety mikorotana sy miherodana sy simba ve, fa ny antsika tsy izany ny fihevitr'Andriamanitra ao antsika fa fihevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, dia ho hitanao zany, dia iainanao zany, fantatrao zany fa mila mino fotsiny ianao, mila manankina ny fonao amin'Andriamanitra ianao. Aza manaiky ianao ny zavatra misy ny ahatonga anao hitolefika, ahatonga anao lasa ho kivy, fa ianao mila manankina ny fonao rehetra amin'Andriamanitra ianao, dia mivavaha ianao hoe ty Jesosy za ndray matoky anao, fantatro fa amin'izao fotoana izao mihitsy rangahy ianao mahavita ny impossible, fantatro rangahy fa tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes en tout, dia fantatro ianao miasa ianao, efa niasa ianao maly, efa hitako ny fiasanao, dia mbola ho hitako androany, dia mbola ho hitako amin'ny hoaviko, ary ianao tsy mandisy fanantenana azy zany, tsy hanary mandrakizay ny tompo ozy izy ny tenin'Andriamanitra, dia tsy manary anao zany izy. Matoa izy tsy nanary tamin'izay, tsy androany izy ny anary, tsy rampitso izy ny anary, fa tsy maintsy tanteraka ny teniny aminao, dia izay zavatra nampanantenainy anao dia tsy maintsy ho tanteraka, dia amiratra ianao anatin'izao fahamaizinana rehetra izao, ary amin'izao mihitsy ianao no hita, satria tsy misy mazava hita zany ao anatin'ny fahazavana ve, mety mandritra ny pendant la journée nge dia tsy hita hoe ilaina lampe de poche, efa rehefa tena ao anatin'ny maizina tena hitanao hoe ilaina mihitsy ty lampe de poche ty, mety hoe tsy ahitan'le lavaka ianao raha tsy misy an'le mazava, dia ianao tsy hoe le jiro kely tamin'le lampe de poche iny fotsiny, fa ao aminao le fahazavana zao tontolo zao, dia tsy iza fa Jesosy, le fahazavana tsy mety levina, le fahazavana tsy mety resy, le fahazavana tsy misy mahasakana, dia hita eny amin'ny manodidina anie zany fahazavanao zany, dia ho iainanao anie zany, ianao le mamiratra, ianao le miaraka amin'ny Jesosy, ianao le mazava, ianao le mamiratra ao anatin'ny maizina.
dia mino aho fa nahery ianao tao anatin'izay a mamirapirata aseho le fahazafanao aza menatra amin'ny fahazafanao ianao le tanora kristiana manana an' Jesosy misaotra anao indray nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany a mirary soa anao a dia tahian' Jesosy.